Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny misongadina mahakasika ny toetry ny androntsika amin'izao faran'ny herinandro izao dia azo vahana hatrany aloha ny volonandro ririnina, izany hoe angatsika ny andro amin'ny ankapobeny ary ho mafy ny fitsokon'ny rivotra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Ny orana efa mahazatra any amin'ny morontsiraka Atsinanana moa dia saika mbola hitoetra tany, andrahoana na anjombona arahana eriketika manify kosa ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoan-tany. Raha mahakasika ny any an-dranomasina dia hamafisina hatrany ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny rano vaventy mety mahatratra hatramin'ny 4 metatra mihitsy hatramin'ny talata ho avy izao aty amin'ny morontsiraka afovoan'ny Atsinanana sy avaratra Atsinanana. Araka nefa nolazaina teo am-piantaona moa dia ho mafy ny fitsokon'ny rivotra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara, fa ho mafy kokoa izay rivotra izay aty amin'ny morontsiraka afovoan'ny Atsinanana, avaratra Atsinanana ary morontsiraka Sofia sy Beny. Ho an'ny mpiandriky amin'ireo faritra ireo dia entanina mba hanaraka atsakasan-davany ny toromarika omeny manam-pahefan'ny fotony isoroana lozaka eo. Mivinany toetry ny androntsika ho amin'ny rampitso raha jerena amin'ny antsipiriany dia ahazorana miatoato ny aty amin'ny Fadisava, Analanjorofo, Toamasina ary ny Vatovavy Fitovinany. Andrahoana na anjombona rahana eriketika manify ny any amin'ny faritra Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Alaotra Mangoro, ny ilany Atsinanana Sofia mihitatra taty amin'ny ilany Atsinanana afovoan-tany. Ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na Ivalika be, Ingabe masoandro. Mivinany toetry ny andro ny tolakandro indray dia mitohy hatrany aloha ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy, andrahoana na anjombona arahana eriketika kosa ho an'ny ilany Atsinanana afovoan-tany. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na Ivalika be, Ingabe masoandro. Mivinany maripanatsika ao anatin'izay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degre ho an'ny faritra anatiny. Atafiakatra 2 degre kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny Fatsy Boeny. Mivinany toetry ny andro ny alahady iray ary dia mbola ho hita taratra hatrany aloha ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy iray manontolo, andrahoana na anjombona rahana eriketika manify ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoan-tany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana ao anatin'izay dia eo amin'ny 20 degre ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, araika amin'ny 30 degre kosa izay any amin'ny faritra avaratra andrefana. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 4 degre ny maripana ambony indrindra, tafiakatra 7 degre moa izay any amin'ny Fadisava. Ho faranantsika mivinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay, izany hoe amin'ny andro voalohany amin'ny fanadinana BEPC hitohy hatrany ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy, andrahoana na anjombona rahana eriketika manify ho an'ny afovoan-tany. Ny faritra hafa andrahoana vitsy na Ivalika be, Ingabe masoandro. Mivinany maripana dia mbola angatsika hatrany aloha indrindra ho an'ny afovoan-tany satria mety ho tafiditra hatramin'ny 3 degre ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, 9 degre kosa ho an'ny Analamanga ary 4 degre ho an'ny Fianarantsoa. Mila manao mafana zany isika rehetra izay hiatika ny fanadinana BEPC. Maripana ambony indrindra kosa dia araika amin'ny 30 degre any amin'ny faritra Betsiboka sy Beny. Izay ny amin'iny fa araka rehefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny faloton'ny rivotra ty atao Antananarivo sy ny didina. Ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny faloton'ny rivotra ty atao Antananarivo na ny ity. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia saika ambany ny toetran'ny OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho ambany hatrany ny tahan'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny didina. Dia izay indray mivinany toetry ny andro anatin'ny 3 andro avy mampitonao ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.